ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fa miarahaba antsika rehetra ry avako malala tratra ity alakamisy fa 20 ny volana septambra ity izay iarabanantsika noho izao tombonandro omeny ny tombontsika izao ary anona fiadanan'i Jesosy amintsika mandiny antsika amin'ny alalan'ny mofinaina. Ny mofinainantsika anio dia ny Malakia toko faharoa. Malakia toko faharoa raisina amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Malakia toko faharoa raisina amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Fakitsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo zandriavako. Ary ankehitriny ry mpisorona dia ho aminareo zao didy izao. Raha tsy hainona handatsaka am-po ka hanome voninahitra ny hanaraka ianareo Jehovah tompony maro, dia alefako hamely ianareo ny ozina ka hozonoko ny tsodrano ataonareo. Eny efa voahozoko sady zany sady satria tsy nandatsaka am-po ianareo. Indro asiko teny mafy ny voafafinareo ary ho fafazako taindro roa ny tavanareo, dia ny taindro roa avy amin'ny andro firavoravonareo ary ahilika miaraka aminy ianareo. Dia ho fantatrareo fa nampitondra izany didy izany ho aminareo mba aharetany fanekeko amin'ny levy ho Jehovah tompony maro. Ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana ary nomeko azy ho fahatahorana izany ka tena tahotra ahy sy nangofotra teo anatrehan'ny anarako izy. Ny lalan'ny fahamarinana no teo ambavany ary tsy mba nisy tsy fahamarinana teo amolony tamin'ny fiadana sy ny fahitsiana ny araha nandeha tamiko ary mbaro ny nampialaina tamin'ny eloka. Fa ny molotry ny mpisorona tokony hitahiry fahalalana ary ny lalàna ho tadiavina eo ambavany satria iraka Jehovah tompony maro izy. Fa ianareo kosa dia efa nivily lalana sady natafotoina olona maro ny amin'ny lalàna ary namadika ny fanekena amin'ny levo i Jehovah tompony maro. Ary izao kosa dia efa nanolotra anareo ho fanazimbazimba sy fanao tsinitsiny eo anatrehan'ny vahoaka rehetra noho ny tsy nitandremanareo ny lalako sy ny zahanareo tavan'olona ny amin'ny lalàna. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mampangorory avako malala zany teny fitsarana nampitoran'Andriamanitra na ny Malakia zany. Tombana izay nataon'Andriamanitra ny amin'ny fiainan'ny mpisorona mpitondra fivavahana sy ny vahoaka Israely mihitsy ity Malakia toko faharoa ity. Ary tsy vitany hoe nanombana fotsiny Andriamanitra fa efa mampiatra mihitsy ary tonga amin'ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo ao amin'ny bokin'ny filazantsaraky ny Lioka raha tenin'ny Jaona mpanao batisa ny marimarina kokoa ao amin'ny filazantsaraky ny Lioka nanoloana ny fihetsiky ny fariseho manao hoe foapototry ny azady ny famaky. Ary dia izany hazo izany famaky pototry ny hazo zany dia vonona hikapa ny hazo tsy mamovo tsara tahaka an'izao hita amin'ny bokin'ny Malakia izao. Eto afaka malala dia fampieritrretana ny mpisorona nefa koa fampieritrretana ny fiangonana aty amin'ny testamenta vaovao atsika kristianina mamaky itony bokin'ny Malakia itony. Iza moa ny mpisorona ry avako malala? Ny fiangonana, ny kristianina tsirairay avy ny atao mpisorona. Araka ny tenin'ny apôstôly Petera, araka ny tenin'ny Petera apôstôly manao hoe ianareo no fanjakam-pisorona. Zany hoe ny fiangonana dia fiombonan'ny mpisorona, ny kristianina tsiray avy mpisorona. Mampisorona azy dia zao ny tenany no mitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny tenany no avy hatrany dia miresaka amin'Andriamanitra. Ny mpisorona amin'ny testamenta taloha dia voatokana. Fa ny mpisorona ty amin'ny testamenta vaovao dia zasenao ny fiangonana. Fiangonana manontolo no mpisorona. Jesosy Kristy Tompo no mpisorona be. Ny kristianina tsirairay avy dia afaka manatona n'Andriamanitra tsy misy mpanelanelana intsony. Zay no mampisorona azy. Zay no mampisorona antsika.
ina ry afaka malala no ny fahalemen'ny mpisorona eto ary mety fahalemen'ny fiangonana fahalementsika zay ambarany ty mofinaina ety de ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ary de tena mafy ny tenin'ny tompo hoy izy manao hoe ozoniko ny tsodrano ataonareo ary indro fa fazako taindro roa ny tavanareo ary lazaina hoe maraza ny teny zany de afaka malala nefa evelitsika manao hoe tokony aperitreritra satria toy ny kanota ao an-tsain'ny fiangonana na ompontsika ry havako itsika ny mpisorona fa inona ny fahalemen'lay fiangonana ny mpisorona eto na atsika tsirairay avy de zao ry havako malala tsy mahame voninahitra an'Andriamanitra tsy matahotra an'Andriamanitra rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra de tsy manome voninahitra an'Andriamanitra de inona lay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra misy teny malagasy tena mahafinaritra mihitsy malaza an'izy io fa tsy fampiasantsika itsony lay izy amin'ny sehatra manokana izy no ampiasantsika azy teny malagasy hoe tsy manome voninahitra tsy mitandro ada ny teny malagasy hoe mitandro aja manomarina kokoa ny teny malagasy hoe mitandro aja manome voninahitra mahatsiaro menatra dia valahara zay ny dika ny teny hoe valahara fiteny malagasy mihitsy zany hoe eo zany ny teny hoe valahara de milaza hoe mitandro olona mitandro voninahitra olona mitandro menatra olona manaja zay ny antsoina hoe valahara ny fanohitra am'izay ny antsoina hoe tsy valahara teo amin'ny fiteny malagasy rehefa miteny zay manao hoe tsy valahara de olona mpamingavinga olona tsy mitandro voninahitra olona manivaiva ary io valahara io ry havako ataoko anaty fonteny azy satria tsika malagasy io valahara io ny avian'ny teny manao hoe valahara fiandro fasana da rehefa fiteny malagasy aitsio rehefa sendra miteny isika ry havako malala tsika miteny manao hoe valala fiandro fasana tsy fiteny hoe valala fiandro tsisy heviny mihitsy ny hoe valala fiandro fasana tsisy an'izany valala miandro fasana zany valala ve iandro fasana hanare le valala mbola olona de olona koa ve hoarinao amin'ny valala fa valahara mpiandro fasana la izy zany hoe olona mpitandro voninahitra olona manome aja kanefany io fa miandro fasana manaky andro ny fasana ny fiteny malagasy zany de zao no izy hoe valahara ho anareo valala ho anareo valahara mpiandro fasana zany hoe olona mpitandro ny aja mamboninahitra ny fianakaviana isaky ny eo ny isaky amin'ny fotoana fandevenana de reo nareo mijoro valahara mahatsiaro menatra manome voninahitra manaja no zany de eto ny teny tsy valahara zany de fanohitra am'izay mazava hoazy balalaparaka tsy manaja mamingavinga manimbazimba tsy miraharaha tsy sienatra nlazain'ny mafimafikerana nlazain'ny rakibolana malagasy nysoratany Rajemisaza Raolson hoe misy fiteny mitovy amin'ny hoe tsy valahara sanatria de malagasy moa afaka malala tsara anatsika an'izany fa ndraindray manjary lasa miteniteny foana eny amin'ny nateo miteniteny foana lasa miteny zavatra tsy fantatra akory azy ny fitenyreo lasa tsy vaky atatra tsy vaky afero zany mitovy inga Rajemisaza Raolson amin'ny hoe tsy valahara de eto afaka malala tena azo lazaina zay mihitsy ny toetra takin'Andriamanitra amin'ny mpisorona sy amin'ny fiangonana de olona tokony valahara rehefa matahotra an'Andriamanitra ny olona na ny fiangonana de tokony valahara izy zany olona malala menatra eo anatrehan'Andriamanitra olona manome voninahitra an'Andriamanitra olona manaja an'Andriamanitra fa rehefa tsy aotsony le tahotra an'Andriamanitra de niaratra amin'izay toetra mahavalahara zay izy zay tsara ny teneny Malaky azy hoe Malaky manao hoe inona moa ny antony inona no ilazana fa tsy manome voninahitra ianareo de izy manao hoe entinareo ny nalaina-keriny sy ny mandringa sy ny marary ka dia aterinareo ho fanatitra motandray izany amin'ny tananareo va ho Jehova voaozina ny mpamitaka izay manana ondry lahy eo amin'ny ondriny ary mivoady nefa mamono zavatra misy kilema atao fanatitra ho an'ny tompo zany hoe rehefa manome fanatitra ho an'ny tompo de tokony fanatitra voafantina ny tsara indrindra amin'itony boky Malaky mpaminany tony de ndraindray ho izy manao hoe ny mandringa ny malemy
ny ondry zay manakilema, ny ondry efa zay fanatitra efa ambinambiny tsy mahafo izany lay hoe tsy manome voninahitra. Ary dia io ny tompo manao hoe jerenareo angeny ataonareo manome fanatitra ianareo, dia zavatra nalainareo ankeriny no ataonareo fanatitra. Tsy zavatra avy amin'izay ny sasaranareo, tsy zavatra avy amin'izay zavatra ataontsika hoe vokatry ny fitiavana fitahiana ny menanareo, fa zavatra nalainareo ankeriny. Hoy andiny fa 13 hoy Jehovah tompony maro, entinareo no nalaina ankeriny sy ny mandringa sy ny marary aterinareo ho fanatitra. Dia izay le tsy manome voninahitra. Rehefa koa malala, inona no hevitra zany amin'ny fiangonana? Inona mahatonga an'Andriamanitra tezitra tamin'ny fiangonan'ny Israely teto ry havako? Dia nahatonga azy ny teny manao hoe indro afafako any aminareo, ho fafazako taindro ny tavanareo. Zany hoe lay ondry avy natao sorony iny, dia misy lay mivoaka avy ao anatin'ny tovany, dia iny le hoe afafiko any amin'ny tavanareo. Enjana be ny tenin'Andriamanitra teto ry havako. Tsy mahazaka zany Andriamanitra, satria resin'Andriamanitra ho fanimba sy mba hanasanatry. Endriky ny tsy fahataoran'Andriamanitra, tsy fanajana azy. Ka zavatra zay ataontsika hoe ambinambiny, zay sombotsombony amin'le ataontsika hoe tsy voadinika aza, tsy nomanina aza, oza manao hoe ary halatra aza, natao fanatitra ao an'Andriamanitra. Ry havako malala, mila mieritreritra amin'ny fiangonana, mila mieritreritra amin'ny fiangonana ry havako malala. Rahaina dia ilay vavaka ataontsika aza indraindray, tsika rehefa manao vavaka manolotra amin'ny fanatitra, dia manao foana manao hoe sombotsombony amin'izay nomenao anay, ny sombotsombony natolotra anay, natolotra anao, hampahankely amin'izay. Ny tompo ka manao hoe rehefa manao fanatitra ianao dia ny hampahankely atao. Tsy ny teny an'izany mihitsy ny tompo, sy ny teny hoe dia sombotsombony nomena. Ny tompo sy ny teny amin'ny sombotsombony nomena azy, tsy ry havako malala. Nefa koa fantatritsika rehetra fa tsy ny manontolo iny hoentintsika natao fanatitra iny, fantatritsika rehetra fa tsy ny rehetra iny natao fanatitra iny tsy akory. Fa fantatritsika fa ampahany. Fa saingy izao ny tompo sy ny teny hoe tonoana anatin'ny vavaka ny ampahany, fa tsy manonona fotsiny, zay fotsiny. Mba tsy handengana ao anatrehan'Andriamanitra zanatry. Andriamanitra tsy mitaky amina ny sombotsombony fa manontolo. Tsy le noentinao ihany tsy inona no ataonao an'Andriamanitra, fa le manontolo mihitsy. Zay ianao manontolo mihitsy no ataonao fanatitra, fa zao nataonao misy apahany, nataonao andoavana saram-pianaran'ny mpianatra, misy apahany, nandoavanao facture-ny jirama, misy apahany, nataonao carburant, misy apahany, nandoavanao ovatrano, misy apahany, nanaovanao crédit, misy apahany, nanaovanao didy aty am-piangonana, misy apahany, nataonao rakitra, misy apahany, nanampianao ny fianakaviana. Fa reny rehetra reny dia samy natao ho an'Andriamanitra, amin'ny anaran'Andriamanitra, nateraky ny fatiavana an'Andriamanitra dia nampiasana azy. No zany dia samy natolotra ao an'Andriamanitra le manontolo, fa ny nanana nampiasana azy fotsiny no samy hafa. No zany dia mety ho sombotsombony tokoa le any am-piangonana. Araky fa zao tsy iny ihany natolotra ao an'Andriamanitra, fa ny rehetra mihitsy natolotra an'Andriamanitra, fa iny ny tonga tany am-piangonana. No zany dia nanatolotra ho fanatitra. No zany dia tsy tokony miteny tsika manao hoe dia sombotsombony Andriamanitra natolotra anao, ohatrany hoe iny ihany nataonao fanatitra, fa ny hafa zany ampiasainao amin'izay tiana anaovana azy hoe ity anao Andriamanitra ny apahadimy na ny apahafolo na ny apaharivo nomeko anao, fa ty kosa tiako amin'izay anaovako amin'izay anaovana azy, ampiasaiko amin'izay anaovana azy, ampiasaiko amin'ny zavatra tsy fataka amin'ny sitrapona hoe sanatry, fa zao no manontolo mihitsy natolotra ao an'Andriamanitra. No zany dia rehefa manolotra fanatitra tsika dia tsy tokony hiteny mihitsy sombotsombony menay amin'ity Andriamanitra, fa zao miteny fotsiny ity ny vokatry ny fonay, ity ny fanatitra natolotra ianao, ho taratry ny fitiavana ianao. Fa Andriamanitra tsy mitaky ny sombotsombony mihitsy, fa ny manontolo ny tadiavan'Andriamanitra, fitiavana Jehovah ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanananao rehetra. Fa tsy ny hoe amin'ny sombotsombony amin'ny fanananao. Ataontsika tsy ho teny azy zany rehefa malala mba hampahazavatsika fa tsy Andriamanitra akory, tsy hitsongoloka sanatria amin'izay mety ho vavaka nataontsika, fa fatany ihany ny ao am-pontsika. Fa na izany ara dia tsara ny mianatra sy ny manity zany, satria mitaiza isika. Ohatsika manao hoe ny bokin'ny Malakipa amin'any dia manantitrantitra fa tsy zakan'Andriamanitra ny fanivaivana ny voninahiny. Ary inona ny endrika nisy ony zany fanimbazimbany zany dia izao ny tsy fanaovana ho zava-dehibe, ny fanatonana an'Andriamanitra.
ny fitaompivavahana zay ny fisorona sy ny fitaompivavahana mihitsy eo no tsy mandeha araka ny fahamasinan'Andriamanitra. Nandray ahoana re raha mametram-panontaniana tsika manahoana ny fiangonana manao fitaompivavahana, manahoana ny fiomanan'ny fiangonana. Hoy ny tompo manao hoe tsy mba nataonareo latsaka tao am-poza, tsy nandatsaka tao am-po mandiny faharoa raha tsy iaino na nandatsaka ao am-po ka hanome voninahitra ny anarako. Zany hoe tena atsika antoka ve fa tena rehefa andeha hamonjy fitaompivavahana sika de tena mandatsaka ao am-po. Ndika zany tsy asa mamonjy fitaompivavahana indray akory vao maika loza, fa izao tena tokony manao fanompotsika an'Andriamanitra. Misy boky kely zay soratan'ny pasteur Andriamahazosoa irako io président FCK manao hoe tsy ny mpitoroteny ihany no tokony mianatra mitoroteny, fa ny fiangonana koa tokony mianatra miainy ny toroteny. Ary marina lay misy didy folo zay na ataoko hoe fandaminana folo momba ny atao na vitsivitsy lasa ary mbola misy ny amin'ny librairie tsara fidinao ny hoe ahoana ny tokony toe-panahin'ny fiangonana miainy toroteny. Fa tsy hoe tonga ny tsy hoe mpitoroteny ihany na ampianarina mitoroteny amin'ny toeram-panomana mpitandrina na amin'ny toeram-panomana mpitoroteny, fa ny fiangonana koa tokony mahay miainy toroteny. Fa ndraindray koa ny fiangonana tsy mahay miainy toroteny. Araka io teneniny Malakita toko faharoa io, ny mpitoroteny no hitany. Ny teny diso latsaka ataon'ny mpitoroteny reny. Zay mety hitranga satria olombelona ny ao, fa tsy mandray ilay fampianarana arak'izay matenin'Andriamanitra azy. Fa eritreretana ho fampianaran'olombelona ny fampianarana. Hanika rehefa somary masitsika de miteny ka zao angefa izandray ny asiny mopera amin'iny, na izandray ny asiny pasteur amin'iny, na izandray ny asiny presbytera amin'iny. Rehefa koa malala tsy raisina ho tahaka zany ange. Mahaiza io mahatonga ilay tononkira fa 430 manao hoe so ity ny faratoroteny. Aza eritreretina manao hoe ny mpitoroteny de olombelona fe olombelona izy, fa io tenen'ny boky Malakipa aminany io vakio tsara. Izy manao hoe ny satria iraka Jehovah tompony maro izy de eo ambavany mantsy ny mpitoroteny io zany io fiangonana io na ianao zay mampianatra eo ambava ny tenin'Andriamanitra sy ny lalàna. Zany rehefa malala hotsika manao hoe ny fiangonana mihitsy ao anatin'ny fanompona de tokony heritreritra fa tsy tokony hanompo amin'ny fahazarana. Azay tokony iomanana panahy ho an'ny fiangonana. Na ianao andeha hiangona fa tsy voatery hoe anao servisy ihany, fa na hiangona azy ianao de tokony hiomana manao hoe tompo mba hoka mba iona aminao any an-tranonao anio, tompo mba tsy diso anjara aminao anio, satria ny mpandehanana eny misy zavatra ankilatray mety mahavariny. Rehefa koa malala zay ny voalohany hotsika manao hoe mitahotra ny fialan'ny tahotra an'Andriamanitra tao anatin'ny fiangonana tamin'ny fotoanandro de nahatonga azy tsy nanaja an'Andriamanitra, tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra, ka nahatonga azy ho tsy mendrika teo anatren'Andriamanitra, niala tamin'ny toe-panahy mahavalahara azy raha izay no azo lazana azy raha te hampiasa ilay teny mahazatra antsika. Fa ny faharoa rehefa koa malala de izao, rehefa tsy tao anatin'ny fiangonana ihany koa tahotra an'Andriamanitra ka nanjary nanompo amin'ny fahazarana tsisy hevin-tsony na ny liturjia ny fomba de tsy ny hevin-tsony. Fa ny faharoa de izao rehefa koa malala rehefa miala tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy de adinony ny fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra, adino ny fanekena sy ny voadiny fanaovana tamin'Andriamanitra. Firy moa rehefa koa malala ny fanekena ny fanaovana tamin'Andriamanitra. Hoy ny tompo eto manao hoe izao ange ny fanekeko tamin'ny Levy, ny fanekeko tamin'ny Levy de izao fiadanana. Fanekeko taminy de izao omeko azy ny fahatahorana de omeko azy ny fiadanana. Ny fanekentsika tamin'Andriamanitra rehefa koa malala na inona de fanekempiadanana. Faneken'ny batisa fanekempiadanana, faneken'ny mpandray fanasana ny tompo fanekempiadanana, faneken'ny mariazy fanekempiadanana, faneken'ny lola sy ny dekona fanekempiadanana. Zany rehetrany dia ny antony novan'Andriamanitra fanekeny reny de afaka malala tsy zioga akory, tsy zioga mihitsy ny fanekena atao amin'Andriamanitra, tsy atamavesatra fa fanekempiadanana. Fa izao rehefa koa malala rehefa miala ao anatin'ny olona ny tahotra an'Andriamanitra, miala ao anatin'ny fiangonana, miena ao anatin'ny fiangonana, fahatsapana famindram-po Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra. Jehovah tompony maro moa teneniny eto. Zany Jehovah tompony maro zany de Yahvé Tsabaoth, zany hoe Andriamanitra ray jeneraly mpitaritafika.
andriamanitra mpitaritafitra tompony hery sy ny fahefana zay ndika ny te mahatonga ny tompony fela jehovah tompony maro eto tena ilazana lay andriamanitra miaizinezina lazay anao azy ilazana azy raha zavatra andriamanitra be voninahitra andriamanitra tsy hay tohaina fa rehefa miara ao anatin'ny fiangonana ry avako malala na adinotsika zany de adinotsika koa le fanekena adinotsika le fanekempiadanana ary rehefa adinotsika le fanekempiadanana de hozoiny zao zavatsarotra maro rehetra zao itsika adinotsika ny fitiavan'andriamanitra adinotsika fa fitiavana io andriamanitra io sarotiny io andriamanitra io na ny metoky itsika io andriamanitra io fa raha miaino isika de omena andriamanitra fiadanana saingy zao ry avako malala adinotsika lay voaditsika misy voady nge misy fanekena nge ny fanaovantsika tamin'andriamanitra na de farafakely ndeha atao hoe mahampandray fotsiny any aza move vitanao na maki baiboly mo vitanao ve na maki saotra masina fanekempiadanana zany ry avako na koa andeha ato hoe fanekeny batiza fotsiny any aza enao nanaiky manao hoe za dia hitaizany zanako araka ny filazantsara za de ho modely alainy tahaka alainy zanako tahaka zany tokoa ve anao fanekempiadanana nge zany ry avako malala rehefa tsy fahatanterantsika an'ireny ny mahatonga atsika hozoy ny zavatra ray malakiny zay reny tsy andriamanitra mpamaly faty zanatry tsy hoe andriamanitra manao hoe raha vao miala de kapohako tsy zay loatra fa izao rehefa miala amin'iny tsika de vo ohatrany hoe raha ohatra ka mikasika ty vy mamay ty de may fa tsy hoe le vy afantatra fa mamay fa raha vao mikasika ianao de may zany no zany tsy hoe sazy le izy fa tena zavatra vokatry ny safidy mihitsy hoe rehefa miala amin'ny fanekempiadanana ianao de te mandalo inona ozony zavatsarotra hoe raha hitsambikina ny agnanany akady de maratra no zany aza mitsambikina any de tahak'izay keo fanekempiadanana de avako malala ny fahatahorantsika n'andriamanitra de mahatonga atsika miazona ny fanekempiadanana ny tompo ny faneken'andriamanitra amitsika de tsy faneken'ny famaizana akory fa faneken'ny tompo anyme fiadanana tsy zioka fa ohatsika manao hoe izany fanekempiadanana zany a de mahatonga atsika hanana fiainana feno fifaliana fa fenompiainana eo amin'andriamanitra fa ny fahatelo avako malala ohatsika manao hoe ndefa niala nitahotra rehefa tsy ontsony ny tahotra an'andriamanitra de manjary tonga ny miala amitsika ny fanomezam-boninahitra sanatriany zany miala ny fanomezam-boninahitra n'andriamanitra ary de manjary na ny fitombavaka na ny fifatraisana amin'andriamanitra tsy lavorary ary inona koa na dia ny fanekempiavanana azy adinotsika fa ny fahatelo de zao rehefa ko malala manjary tonga fahatafitoinana ho an'ny olona mipino zany hoe tsy fanasina itsony izy hoy ny filazany azy fa ianareo kosa de efa nivily lalana sady nampahatafotoina olona maro ny amin'ny lalàna ary namadika ny fanekena ny amin'ny levy zany hoe nidikany hoe nampahatafotoina de nampiala amin'ny finoana rehefa amin'ny baiboly miteny manao tahaka ny tenin'i Jesosy hoe mahatafotoina reto madinika kimy de dikany hoe mahatafotoina de mampiala amin'ny finoana mampiala amin'ny finoana mandavo mampenjera de izy manao hoe rehefa tsy aotsony ny tahotra an'andriamanitra ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny pino de manjary mandavo ny mijoro izy manjary manjera mahasolafaka ny mamindry izy inona ny dikan'izany tsy fanasina itsony ary tsy fahazavana itsony ary rehefa tsy fanasina itsony de io ny tenenin'i Jesosy manao hoe inona mo itsony ny fanasina raha inona itsony ny mahafanasina ny fanasina raha ohatra ka tsy mahavita mahamasina izy ary takizay noariny amin'ny sira rehefa very ilay fanasina mahasira azy ozy de ariny ny velan'izy ka hitsahany olona de io teneniny io manao hoe teneniny malakio hoe no tonga fanazimbazimba sy io fanao tsinitsinina eo anatrehany vahoaka mampatahotra zany riavako malala mampatahotra zany pino kristianina mampalavo olona amin'ny finoana ary manjary fanimbazimba ny fiarahamonina manjary lasa firesaky ny fiarahamonina azy izy nefa pino nefa fiangonana nefa trano fiangonana mila miambina ny fiangonana afaka malala mitony afatra izay tandrifo ny atsika mofinaina itony hoe ry fiangonana mila miambina ianao amin'ny fahatahorana an'andriamanitra fa eo ambavan'ny fiangonana
ny tenin'Andriamanitra, eo ambava amin'ny fiangonana ny lalàn'Andriamanitra. De zao revako malala. Rehefa tsy miamina amin'ny fiangonana fahavariana, sanatriny zany eny, de zao manjary fantavona indray izy. Ary efa nisy teo amin'ny tantara nge zany revako malala. Efa nisy teo amin'ny tantara ny fiangonana tao anatin'ny 2 taona nge zany. Fa nisy zany. Rehefa misakaiza amin'izao tontolo zao ny fiangonana, de manjary very asiny izy. Tsy ao amin'ny tsony le fahatahorana an'Andriamanitra. Rehefa misakaiza amin'izao tontolo zao ny fiangonana, sanatria nampino de manjary very asiny izy. Very lay mahafanasina azy. Andrandray aza eson'ny olona, eson'ny fiarahamonina, eson'ny fiarahamonina rehefa mivedy ambavivavaka. Iza koa ny aino an'ireny sanatria. Iza koa ny aino an'ireny. Iza koa no anariny ireny. De afaka malala ny fiangonana ataovy marina ao am-pona ny fahatahorana an'Andriamanitra. Zapa-manana afaka malala enjana ny faminany malaky eto. Fa tena mame fanantenana koa anefa. Eto zava-dehibe roa reto ry afaka malala ny tokony ao an-tsaintsika. De izao mahatoky ny tompo. Mahatoky ny tompo tamin'ny fanekena sy ny fifidianana antsika. Fantatry ny tompo ry afaka malala. Manitsy ny tompo eto, mitaiza ny tompo eto, manao hoe tsy aza zimbazimbaina, aza maivanina ny fanekena ny fanaovako taminareo. Aza zimbazimbaina na maivanina ny voninahitro. Atony amin'ny fo madio sy amin'ny fo mendrika Andriamanitra. Fa izao ry havako malala. Fantatry ny tompo fa zay ny tadiaviny. Fa izao ny tompo tsy tokony adonanao. Io teneniny amin'ny Levy io hoe i Levy ianao tsika fiangonana io ny fanekeko taminy de fetanana. Ny lalany fahamarinana no eo ambavany. Ry havako malalo na tsy mahatoky azy isika. Toy ny filazan'ny Paoly azy eo amin'ny Timoty. Na tsy mahatoky azy isika. De mbola mahatoky izy satria tsy mahazo mandany tena. Tao ry havako malala ibebaka. Ndao ifona. Mandany teny ianao kristiana tsiraisam-batan'olona. Ka tsy eritreritra manao fotsy manao hoe sao de mbarahana zany fiangonana ohatr'izao angamba sanka. Angamba tsy mifiangonanay zany. Angamba tsy izay zany. Angamba tsy. Ry havako malalo. Enao ny mpino, enao ny mpisorona, enao ny kristiana. Manahoana iza tamin'ireo. Tahoana sa tsika ve ny tena Andriamanitra manao hoe za Andriamanitra ty tena nanao ny zavatra rehetra araka ny sitraponao. Ry havako malalo. Fotoana fibebahana zany zao. Zay ny dikana ny mezan'ny tompony io mofona io. Fitaomana antsika andiny tena ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Fa mahatoky anefa Andriamanitra ka tsy mahafoina masaraka atsika. Fa ndery havako malala amboarina zay tokony amboarina. Amin'ny tenanao, amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa ny faharovako malala teny fampanantenana tsy hoe Andriamanitra mahatoky ihany. Fa izao koa Andriamanitra zay nitaonanao mbola ho fanasina. Nitaonanao mbola ho fanasina trano. Hoy izy manao hoe na inona dia ny lalan'ny fahamarinana toka eo ambavany. Tansain'ny tompo zay ry havako malala mba hanomezana fampaherezana anao fa zao mbola ataon'ny tompo vavolombelona ihany. Hoy ny teny faminany Isaia mpaminany manao hoe tsy ho tapahina ny volo taratorotoro ary tsy ho finoana ny lahin-jiro manetona. Asa razonao saratsaina zany hoe lahin-jiro manetona. Iny zany le lahin tamin'izany moa jiro menaka nampiasain'ny olona tamin'ny fotoanandro dia manetroka be le jiro menaka, manetroka be mihitsy. Dia milony tsy maintsy amboarina le lahany io, zany hoe tsofina aloha. De zay vao amboarina le lahany vao ampiretina indray. Kanefa ny tompo tamin'izay mpaminamana hoe na de efa manetroka azy izy. Tsy vonoako akory ny lahajiro manetona. Ary ny volotara torotoro de izao tapahana izy rehefa misy volotara tapaka de tapahana mba hitsimoka indray ny atao ny zandry ny atao rina. Volotara zany tsika tovitovy amin'ny fataka na bararata ty amintsika dia misy folaka, misy tapaka eny. De izao mibahana fotsiny iny, izao tapahana iny de maniry ny solofiny na ny zandry ny atao rina. De ny teny Isaia mpaminany atao telepolo manao hoe tsy tapahana amin'ny volotara torotoro ary tsy ho vonoana ny lahin-jiro manetona. Zany hoe raha ny toetratsika de tokony efa nitapahana, tokony efa vonoana mihitsy lahin-jiro manetona. Saingy zao ry havako malala noho ny an' Jesosy Kristy tompo de tsy tapahiny tompo ny volotara torotoro. Matoa mbola tsy tonga amin'ny firininy amin'ny rahony lanitra ny tompo de mbola tsy tapahina ny volotara torotoro
mbola miandry ny fiavaosan'ny fiangonana, miandry ny fiavaozanao ny tompo, miandry ny fipepahanao mpitiavana, mitaizantsika mba ho marina eo anatrehany. Ekanarevako malala amindra fo ary antany famindram-pon'ny tompo isika mba ho marina amintsika. Ny teniny malakim-paminany manao hoe ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiatanana ary ny lalan'ny fahamarinana no eo ambavany. Ivavaksika tompo misotranao zahay fa omenao anatra raha mamaky ny malaky zahay dia taonao atsiary fa Andriamanitra sary-piaro ianao, sarotiny amin'ny voninahitra sy ny fahamasinanao ary namaranao taminay fa ny fialanay amin'ny fahatahorana anao ka namaivananay ny voninahitra ao dia tsy akasitrahanao ny fanamaivananay ny asa fanomponay, tsy akasitrahanao ny hanamaivananay ny finoanay sy ny mahafanasina nay amin'izao tontolo izao, tsy akasitrahanao ny fanaovanay tsinitsinina ny lalanao na izahanay tavan'olona koa aza. Tompo mamindrafo aminay, tao amin'izay atsiaro ny fanekena ny fanaovanao taminay dia ny fanekeny ny fitiavana. Terizo tompo ny fanoloran-tenanay omendrika eo anatrehanao ary ny fanahinao masina hitahiry anay amin'ny fahatahorana anao, amin'ny fanatsananao Andriamanitra ray, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra famindram-po. Manavao fanoloran-tenanay izay ankehitriny, raiso ny fanoloran-tenanay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao.